afaka fandravana sakana nohony fahavalo ambe folo taona na ara-panjakana ny fiangonana Rify eto Madagasikara izao dia faly manasanao izay fotoan-dehibe ho totosainao amin'ny Collegium de Madagascar ny fahatelo ambe folo volana aogositra taona 2024 ho avy izao manomboka amin'ny 6 ora maraina tsy diso hitondra ny afatr'Andriamanitra sy hitarika mivavaka amin'izany ny pasteur Andriana Evravelona Adolphe sy ireo mpikambana amin'ny filakevim-pitantanana izy vavaka manokana ao mananolana sy ny marary aro ho an'ny firenena tongava sotompo vavaka fandravana sakana nohony fahavalo ambe folo taona na ara-panjakana ny fiangonana Rify eto Madagasikara izao dia faly manasanao izay fotoan-dehibe ho totosainao amin'ny Collegium de Madagascar ny fahatelo ambe folo volana aogositra taona 2024 ho avy izao manomboka amin'ny 6 ora maraina tsy diso hitondra ny afatr'Andriamanitra sy hitarika mivavaka amin'izany ny pasteur Andriana Evravelona Adolphe sy ireo mpikambana amin'ny filakevim-pitantanana izy vavaka manokana ao mananolana sy ny marary aro ho an'ny firenena tongava sotompo vavaka fandravana sakana nohony fahavalo ambe folo taona na ara-panjakana ny fiangonana Rify eto Madagasikara izao dia faly manasanao izay fotoan-dehibe ho totosainao amin'ny Collegium de Madagascar ny fahatelo ambe folo volana aogositra taona 2024 ho avy izao manomboka amin'ny 6 ora maraina tsy diso hitondra ny afatr'Andriamanitra sy hitarika mivavaka amin'izany ny pasteur Andriana Evravelona Adolphe sy ireo mpikambana amin'ny filakevim-pitantanana izy vavaka manokana ao mananolana sy ny marary aro ho an'ny firenena tongava sotompo vavaka fandravana sakana nohony fahavalo ambe folo taona na ara-panjakana ny fiangonana Rify eto Madagasikara izao dia faly manasanao izay fotoan-dehibe ho totosainao amin'ny Collegium de Madagascar ny fahatelo ambe folo volana aogositra taona 2024 ho avy izao manomboka amin'ny 6 ora maraina tsy diso hitondra ny afatr'Andriamanitra sy hitarika mivavaka amin'izany ny pasteur Andriana Evravelona Adolphe sy ireo mpikambana amin'ny filakevim-pitantanana izy vavaka manokana ao mananolana sy ny marary aro ho an'ny firenena tongava sotompo vavaka fandravana sakana nohony fahavalo ambe folo taona na ara-panjakana ny fiangonana Rify eto Madagasikara izao dia faly manasanao izay fotoan-dehibe ho totosainao amin'ny Collegium de Madagascar ny fahatelo ambe folo volana aogositra taona 2024 ho avy izao manomboka amin'ny 6 ora maraina tsy diso hitondra ny afatr'Andriamanitra sy hitarika mivavaka amin'izany ny pasteur Andriana Evravelona Adolphe sy ireo mpikambana amin'ny filakevim-pitantanana izy vavaka manokana ao mananolana sy ny marary aro ho an'ny firenena tongava sotompo vavaka fandravana sakana nohony fahavalo ambe folo taona na ara-panjakana ny fiangonana Rify eto Madagasikara izao dia faly manasanao izay fotoan-dehibe ho totosainao amin'ny Collegium de Madagascar ny fahatelo ambe folo volana aogositra taona 2024 eny ary tompoko miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary manonona tranitrany ny fiadanana avy amin'Andriamanitra mba hitoetra amintsika rehetra izay toko manarika ty fotoana ity ara-paina tahaka izany ihany koa ianareo any atokantrano any manaraka ny fitoam-pivavahana amin'ny alalan'ny Facebook na ny YouTube zany amin'ny anaran'i Jesosy na izahay eto na ianareo any dia rarina mba ho tafahoana amin'Andriamanitra androany dia ahitan'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainantsika rehetra apetrao eo amin'ny fontsika ny tanana hivavaka isika ametraka ny fotoana tompoko tompo Andriamanitra lay Andriamanitra tsy to lay izy atr'izay ko mandrakizay ankehitriny dia manompanao Andriamanitra izahay amin'izao fotoana izao ka dia ny tanana mahery ane hoe ho aminay mandrisy ty fitoam-pivavahana ity zay rehetra marary sitranina amin'ny anaran'i Jesosy zay rehetra manaolana tononona hivoaka mpandresy amin'ny anaran'i Jesosy ary raha maolonao anay dia hotahina be mihitsy izahay hotahina amin'ny lafin-javatra rehetra ka dia misaotra tompo makasitraka indrindra halleloia amen zay zany tompoko no vavaka ny arantsika nanao andao angatantsika rehetra mpitarika videorandreto anao hira anankitelo mifanesy itsika anoizana anty fotoana ity raisika amty hafantanana zareo
Halleloja. Ie dia averina amin'i Jesosy irery ihany voninahitra ary amin'ny fifaliana feny ihany koa no entinay arabanantsika tsirairay avy izay tonga eto dia manona ny fiadanan'i Jesosy izay ety anoloana ety. Amen. Ka raha tena raisinao amin'ny fifaliana izany hoe olona miadana ianao dia ny tia ahafantanana mafy satria ho an'i Jesosy ny voninahitra. Tsy andretsika fa manasana anao hitsangana ny toerana misy ianao zavatra anankiray tiako ampatsahivina anao alohan'ny rosotsika amin'ny fiderana dia izao hoe tena manana tombabidy eo amin'ny fijerin'Andriamanitra ianao satria zanany. Sa tsy izany ve? Raha ny Jesosy nefa nalatsaka satria raha tsy nisy ny raha latsaka ho ny Baiboly dia tsy nisy ny famelan-keloka. Ianao nefa matoa tonga eto dia resy lahatra tamin'i Jesosy dia nanaiky ny vavanao dia nanaiky tao anatin'ny fonao ianao dia tonga zanaka natsangana hoy ny tenin'Andriamanitra hoe nandray azy ianao dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Tena tokony tsy ho adinoantsika izany fa tena jereo ny ilay manodidina anao avy havanana ny ao alohanao ao aoriananao samy zanaka dada daholo ireo tonga eto ireo. Sa tsy izany ve? Fa ty zavatra anankiray ty tokony tsy ho adinoantsika fa raha ny tenin'ny Baiboly manao hoe izay rehetra manam-pofinaina dia izany no iteran'Andriamanitra, izany hoe izay rehetra velona izany, izay rehetra mbola miaina amin'izao na ny olona eny tokotany eny na ny olona any amin'ny arabe any dia afaka mihira ny hira fideranan'Andriamanitra. Sa tsy izay ve le izy? Fa izao ny fiderana izay avy amin'ny izay alokon'ny vavan'ny zanak'Andriamanitra dia hafa mihitsy. Sa tsy izany ve? Raha resy lahatra an'izany ianao dia andaontsika ity tanana mafy ho an'Andriamanitra satria ny antony zavatra rehetra sy nampijoro isanao hoe dia izao hoe no nirana lasaka Jesosy teo ambony azy fijaliana dia tonga zanaka izao sy ianao. Ka andao atsika hifanentana tonga eto sika zanaka tenenao amafiso amin'ny namanao akaikinao hoe zanak'Andriamanitra tokoa le ianao dia aza votsitra izy fa amafiso aminy fa za koa zanany hoe halleloja zanak'Andriamanitra andovan'ny lanitra satria izay ny antony amin'izay nasianao, izay ny antony nanompotsika an'Andriamanitra dia ilay ho avy mamiratra izay efa tsy elo dia ho avy any amin'izany tsika sa tsy izany ve? Dia andao tsika androany eto Jesosy marina sy matoky amin'ny teny izy hoe naiza ivoriany roa na telo amin'ny anarako izy izy dia ofovoany eto izy izany mahitanao. Raha tena mideran'ny fonao rehetra ianao amin'ny fanahinao rehetra amin'ny herinao rehetra ianao amin'ny feo mahery eloko ny vavanao ianao dia tsy izy ny maharesy mandray izany Jesosy. Amen. Dia andao ary tsika hiaraka hiteny amin'izao fotoan'izao hoe Jesosy tonga eto hideranao. Tena mety mihitsy raha hoe ianao misy miteny an'izay aloha satria ianao tonga eto dia hanompo an'i Jesosy. Ambarao amin'ny vavanao amin'izao fotoan'izao Jesosy tonga eto zanakao hideranao. Tonga eto me fahafahapoanao. Tonga eto Jesosy hamanifity ny amin'ny famonjena nataonao Tonga eto Jesosy hamanifany ianao satria dadako ianao. Halleluja. Sady hofafay ho an'Andriamanitra ny tananao amin'izao fotoan'izao. Raha mety dia ny tananao anankiroa sandratra dia hofafay ho an'Andriamanitra. Dao arantsika hiaraka ilaza hoe tena ataoviny loatra vao anatin'ny fonao mihitsy izany. Ianao le zanaka, ianao le nofidiana lafo tamin'ny rano. Ambarao amin'ny fonao rehetra ihany izany. Ambarao laotsika ilaza peo. Tonga eto izay Jesosy ianao izay mahafana ianao satria ianao no rainay. Halleluja. Ambarao ihany izany sady midoladola ianao satria hideran'Andriamanitra. Ambarantsika farany eo anatrehan'ny lelanany antsika. Come on.
Afaka fandravana sakana zany hoe vovonjy a sady zany be tena anao namanao hoe tena mahafaly loatra mihitsy hoe vovonjy tsika hoe alleloia alleloia andao mafisitsika androany hoe mbola hideranao foany zay jesosy satria faly zay fa zanaka ary tsy mba nataonao mpanompo zay fa sakaizanao amen atsiorakoraka mafy ho any jesosy satria fatsy de rainy ianao jesosy a ary mbola voniny izay ilaza androany hoe tonga eto izay hideranao alleloia tonga eto izay hideranao tena lazao avato anatiny fonao mihitsy zany androany tonga hiderany laranao alleloia tonga hiderany laranao sanaka That's so my family. Do you get it? Do you get it? I don't know my head. Sanakawe. Then I saw it. Do you get it? I don't know my head. Sanakawe. Woo! Do you get it? I don't know my head. Sanakawe. Do you get it? I don't know my head.
Kadevitsika mgetsany Farzai Jesosy manovojenao Tonga zanakao Mendrika anao tsika raha ilavilavy satria novojena Tiafatanana mafemelakambiorakorabimani Halleluja Halleluja Tena mendrika ny ravoravo ianao satria jereo kely fotsiny ane raha ohatra ka olona anankiray afaka tamin'ny gadrany fahafaliana tsy misy ohatr' izany tsy misy kory ny ara hoe ataovy makary ny tanana dia arindray ny tanana fa tena hoe to dia avy amin'ny fo halleloja teka mafantompo isika halleloja aloha tsika makatoerana andeo tsika amin'izao fotoana izao a anomana tena ian'ny tenin'Andriamanitra halleloja io mana ian'ny tenin'Andriamanitra tiako anao teny hivavaka hoe tompo miteny amiko ianao satria raha mangetaheta hitenenan'Andriamanitra anao dia hiteny izy ary rehefa miteny izy ekeo ny teniny akatoavy ny teniny fa ahitan'Andriamanitra miasa ianao ahoana Jesosy raha tonga teo alohan'ny fasana nandevenana ny Lazarosy esory ny vato dia rehefa nekena ny naninasitra le vato dia nanao ny asany Jesosy ry Lazarosy mivoatao ianao dia mivoaka tao pasany Lazarosy ary olona salama vatana salama saina olona tomaty tsara io fanekenan'Andriamanitra io zany tena misy antony tena misy ako lehibe amin'ny fiainatsika misy ako ny lehibe amin'ny fiainatsika ka hoy aho hoe ekeo Andriamanitra sy ny teniny ka dia mivavaka ianao hoe mitenena tompo fa iaino ny mpanomponao apetra amin'ny fonao tanana azy dia andeo hivavaka raha io amin'izao fotoana izao dia andreny teninao zahay koa dia mitenena ianao lazao aminay izay tianao ho ambara fa nao sitraponao ety atantakiny any an-danitra izahay isyako no aminay ane ny teny izay toriana sy ambara androany misaotra raha io tena tsy sakatra isaina ny fiasanao androany amin'ny anaran'i Jesosy halleloja amen zao a anao hira anankiray sika dia vita ty hira ity dia androso ny mpanompon'Andriamanitra namana Emile no hitondra tenin'Andriamanitra amintsika eto androany ka dia hitena amintsika ny tompo ataontsika le hira hoe vonona ny foko tompo ô vo vita zay dia makatoerana mitariky fiderana fa mpanompon'Andriamanitra kosa hiakatra vavaka fandravana sakana raha mety mpimy masinao sotra tompo ho araka izany tokoa ve isika rehetra toka eto ian'ny tenin'Andriamanitra vianao kankatoa azy fanatreana misaotra tompo toli osotra misaotra Andriamanitra ô halleloja tenina atsaka ny tananao aza no tsimba
mitenena aminay Andriamanitra lazao aminay izay sitraponao dia ho tanteraka ny famponanao zahay dia hita voninahitra zahay mitenena Andriamanitra mitenena ianao amen Volonani fukutumbuwa Anjani tenina Ulatsakany ang tananaw Volonani fukutumbuwa Anjani tenina Misaotra Andriamanitra amangy anay tokoa ny fanenao masina amangy anay ny fanenao masina ka dia misaotra 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 amen maka toerana mpitarika fidiarana manosy ny mpanompon'ny tompo Alléluia. Alléluia. Aloha mba mivoaka le feo faran'izay sarany aminao hoe Alléluia. Ia fiadanana tompoko faofao ny tananao a. Mba teneny kely ny eo akaikinao hoe fiadanana ny eo anao. Faly miarahaba asika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako a. Ranirano tompo eto hitondra ny hafatra amin'ny ity tapany faharoa ity zany amin'ny tapany ariva moa zany tapany voalohany miarahaba ihany koa asika rehetra izay mpanaraka any anatin'ny tokantrano rehetra andry mino a fa eto Andriamanitra ary za mino fa anao zavatra eto amin'ity toerana ity indray izy androandry resy lahatrany amin'izany ve anao ndao mba ite tanana ho an'i Jesosy a Alléluia ho an'ny mpanaraka rehetra any amin'ny tambazotra dia mino aho fa amin'ny fanarahana an'izao afatra izao dia ho isy fahagagana ho sapa maro satria Andriamanitra dia sy tompony akaiky ihany fa na ny lavitra azy mahay manasitrana mahay mamaha olana mahay miditra sehatra amin'ny fiainany tsirairay avy ho anao izay tonga eto amin'ity toerana ity androany a tsy fantako hoe inona ny andrandrainao na inona no andrasanao amin'i Jesosy fa fotoana anehoan'Andriamanitra ny heriny androany amen fotoana anehoan'Andriamanitra ny heriny zao efa miatombotra ny fotoana ny trezio izay asapasika bebe kokoa tsy hoe sy mahasapasika eto fa asapa amin'ny fotoana io hoe tena vela le Andriamanitra ivavahanao amen hanao zavatra Andriamanitra ary amin'ity androandroany ity dia sy ho lasa danja amin'izany fa hanao zavatra eo amin'ny fiainanao ihany koa Andriamanitra nomen'Andriamanitra izao teny nampitondrana izao nampitondrana ny lohateny manao hoe oka izay ny adiko ahoana hoe avereny hoe teneno ny tenanao ary hoe oka izay ny adiko hoe reseo lahatra amin'izany ny tenanao oka izay ny adinao ny dikan'izany dia hoe mpandresy ianao Halleluja rehefa niditra tamin'ilay hira fidirana teo sika tamin'ny fandizana matiantoka izay sy nandia satria mendrika ho an'ny olona mandresy ny fandihizana zay revokely ny eo akaikinao dia teneno izy oka izay ny adinao hoe amen ho tanteraka amin'izay mino ane zany amaky tenin'Andriamanitra avy hatrany sika nalaina tato amin'ny boky ny Isaia toko fa 70 ny andininy faharoa Isaia toko fa 70 ny andininy faharoa zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy mitority ny somafaly amin'ny Jerosalema ka lazao aminy
inona ny toyny ao fa vita ny adiny sady voavela ny elony ary efa nandray indroy eny tamin'ny tanan'i Jehova izy ovaliny fahotana rehetra nataony. Andriamanitra mahagaga le Andriamanitra ivavahasika ka na dia mpanota sy mendrika aza isika teo aloha dia mbola valipity ihany no nasetry ny androandry noho ny amin'ny famindrapony zany. Zao voalaza ny teny lazao aminy fa vita ny resy lahatra ara lasana bavy vita ny adinao e. Inona ny ady misy? Aretina ve? Fikorotana tokantrano ve? Sy fisina ve? Isorana ny tompo tonga eto ianao zao. Mpandresy ianao. Tamin'iny herinandro lasa iny besaka ny olona nanantona ny fampizara ny zavatra mahavesatra. Anankiroa ihany zao no tantaraiko eto anisan'ny zavatra maharesy lahatra aho hoe tsy miova Andriamanitra ary mbola miasa mandraka ankehitriny. Ny anankiray misy ranabavy mikorotana tokantrano dia ny zavatra misy eo aminy ary zavatra nisany somary napalahelo tao anatin'ity volana ity sika dia mivavaka ho an'ny fandravana sakany le volana Jolay teo. Anisan'ny mpino mba mahafinaritra ary tena resy lahatra ny amin'ny fiasan'Andriamanitra ty ranabavy ty nefa ny zava-nisy ny anangotraka ny adiny. Nitarainy izy fa ohatran'ny zavatra sy dia misy dikany ihany ange ty mampiady anay ty e. Zao nanapa-kevitra mivadiko fa andeha izy. Efa niala ve ranabavy? Efa tena lasa. Tsy olona lavitra akory no nifindrany fa olona namako ihany. Tsy hitako sony zay atao zao menatr'olona satria fakafantatra loatra zay sy le olona miaraka amin'io. Efa nisy olona nanontany hafa mivadinareo mo fianakaviandry nefa io olona notaniny io misy no miaraka aminy. Rehefa mihaino an'izany tantara izany dia ohatrany hoe mora pianona fa sarotra raha miatrika azy. Nivavaka nino ty ny fanentanana nefa dia ny hoe tsy maintsy rava ny sakana. Ny any herina paherezako dia ny hoe aorian'ny fandresena goavana dia tahaka ny mangotraka ny ady. Fanontaniana napetrako tamin'le ranabavy, raha miverina io vadinao io mbola ho raisinao ampifaliana ve? Dia ozy le ranabavy ny fiverenany aloha ohatrany hoe fandreseko ihany fa ny hiaraka aminy ohatrany amena tsara satria namako ihany ny olona ny nandehanany. Ny tompo rehefa hiasa mahagagy sasany ve tamin'ny alakamisy zavatra mahagaga sady ny fona le nangalatra no ny fona le nangalarana. Zao ny antony le ranabavy io efa tena napakevitra hoe okizay za sy andray tsony sy miverina amin'igny tsony dia rehefa nanapakevitra an'izany izy nefa sy niala tamin'ny fivavahany fa nizoro sara tamin'ny fanomponan'Andriamanitra ary ny ambetimbavaka ny fandiniako azy dia ny hoe ianao mahalala ny toy ny tantara ary Jesosy fa za sy maintsy mizoro satria ianao nefa nifidy ny anina paherezana azy dia ny hoe tsy miova Jesosy izay manantona azy sy maintsy mahita fahasarana ary ny teny hoe ravany sakany dia sy ny tenitenenina fotsiny fa natao ho hitan'ny olona manompo an'Andriamanitra, natao ho hitan'ny olona mizoro amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Sika ve ranabavy ato mitory amin'ny olona ravany sakana dia ny sakananao ve ny tsy horezy? Tsia. Rehefa niteny moa izy dia zao ny zavatra nambarany mahafaly nefa ohatrany mampieritreritra amin'ny valim-bavako
ny fona amiko ane le olona efa santatry ny fandreseny zany. Halleluja. Ny fona amiko ihany koa nge le olona nangalariny santatry ny fandreseny zany. Za mino fa mbola hoisy fandresena goavana mihoatra nefa hita. Ary anao io ahita fahagagana. Fotoana iasany Jesosy le tompoinao zao. Fotoana anehoany Jesosy ny fahagagana eo amin'ny fiainanao zao. Fa mijeriny ao anatinao Andriamanitra. Olona manao ahoana ianao? Eto ny tenin'Andriamanitra miteny hoe lazao amin'ny olona fa vita ny adiny. Mba mino an'izany teny zany ve ianao? Raha mino ianao dia ahita. Sy ihany fotoana ela ato ato dia ahita voninahitr'Andriamanitra ianao. Zavatra faharoa tena nahasapako hoe ary sy miandry misy Andriamanitra rehefa hanao zavatra. Misy ranabavy mbola pino ato amintsika ihany koa. Zanany anankiroa ndray niarany gadra tany Tanimora. Dia io ranabavy io efa tena namboariny ny fony hoe le ray zokiny izy efa fanondroniny gadra iny. Ny ray zandriny io faharoa io natratsarana satria niaraka tamin'ny zokiny ihany koa izy. Ny angatahako izy dia mba nanamboaran'Andriamanitra ny foko ahay hionina ny amin'ny fitondrany ahy. Zany hoe efa sy mivavaka ho an'le izy roa lahy migadra tsony, fa hivavaka kosa mba hamboaran'Andriamanitra ny fony, mba sy sandondotra, mba sy ho tapaka lalan-drano ny fisiany ady, mba sy zay nivavaka nangatahana. Dia ozy izy ako hafandray zany Jesosy eo arovo ny fony ty ranabavy ty fa ny migadra avelaoany ihany. Maresy lahatra anao ve zany? Jesosy ho rehefa hiasa ny mombanao rehetra amboariny. Halleluja. Tamin'ny larobia rehefa nivavaka sy resy lahatra any amin'ny tenin'le ranabavy hoe ny fony ihany no amboariny. Andriamanitra mahay manamboatra ny fony fa izao sy pasomangy eno ataonao eto fa tena fanamboarana mihitsy. Jesosy sy manome sy fohifohy zany. Fa rehefa hanasitrana izy dia manasitrana. Rehefa hanafaka izy dia manafaka. Ny valimbavaka azy ny ranabavy io afaka noho ny fisalasalana izy miralahy. Halleluja. Sy nisy nikasoka ny fony le ranabavy eo akory ny tiany tanana apetraka amin'ny fonao. Fa fifalimbeny no entiny ny hoana. Tsy efa hitanao sitrana ve ny fony? Raha lasy anabavy iza ny tompoinao eto? Tena resy lahatra ve ianao? Fa efa eo am-pelantanan'i Jesosy mivavaka ataonao. Mbola mino ve ianao fa sy miova le Jesosy ivavahanao? Aoka ianao resy lahatra. Fa efa henony ny adinao. Hitany no mahazo anao. Hitany no mombanao rehetra. Ary sy miova Jesosy. Hanambara aminao ny antom-pisiko androany fa vita ny adinao. Halleluja. Tenin' Jesosy zany ao amin'ny Jaona 7:70 nanambaran' Jesosy an'le hoe vita. Fa inona loatra? Fa nga dia sisy teny hafahafa azo nambara fa sy vitinao ve vakina? Jaona 7:70. Ary rehefa nanandrana ny vinaingitra Jesosy dia nanao hoe inona vakiny? Vita. Dia nanoloka ny lohany izy ka nanolotra ny fanahiny. Inona ny tiany Jesosy ambara amin'ity teny hoe vita? Nefa inona napetraka teo amin'ny vavany? Vinaingitra. Sy zany ny tokony ho tenenin' Jesosy raha amin'ny maha-olombelona hoe nampanandramina vinaingitra. Ny tokony ho ambara dia hoe poa. Marikivy. Fa ohatrany zavatra hafa ny voateniny. Ny voateniny dia sotra ho fampaherezana anao androany. Hanambarana aminao androany. Fa sy misy ady mahazanona eo anoloanao zany tsondry. Sy misy aretina mahazanona eo anoloanao zany tsondry. Sy misy olana hazanona eo anoloanao zany tsondry.
fa na dia ohatry ny mangotraka aza ny adinao Jesosy efa niteny fa inona ny nambarany andao mba hiara iteny mafy hoe vita 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 resinao ranabavy resinao io rahalahy zay misy mitondra olana anatiny efa bolana farany io ampandresy anao Andriamanitra rehefa Jesosy ho an'ny tompoina dia anjarany mamany ambiny. Nao izy tenin'Andriamanitra anankiray tsika atao amin'ny Baiboly Luka 7:70. Luka 7:70 manomboka amin'ny andininy 10. Ny soramandry dia ny hoe nanasitranan'i Jesosy ilay vehivavy sy nahatraka. Luka 7:70 manomboka amin'ny andininy 10. Zao mivaky ny teny. Ary nampianatra tao amin'ny sinagoga anankiray Jesosy tamin'ny sabata. Ary indro nisy vehivavy izay nanana fanahy mahafarofy 80 taona. Firy taona hoe? Inona no nahazo azy? Ary nanjoko izy ka sy nahatraka akory. Ary rehefa nahita azy Jesosy dia niantso azy ka nanao taminy hoe raha vehivavy afaka amin'ny rofinao ianao. Dia nametraka ny tanany taminy izy ka niaraka tamin'izay dia nitraka raha vehivavy sady nankalaza an'Andriamanitra. Ary ny mpanapaka ny sinagoga dia tezitra satria Jesosy nahasitrana tamin'ny sabata dia namalika nanao tamin'ny vahoaka hoe enemana no azo anaovan-draha raha ko avy io hositranina amin'izany fa sy amin'ny andro sabata. Fa namaly azy ny tompoka nanao hoe ry mpiasara velasy mosy samy mamany ombiny na ny birikiny hiala amin'ny fihinanam-bilona amin'ny sabata va ianareo ka mitondra azy isotro rano. Ko ity vehivavy zanak'i Abrahama ity izay efa nafatry ny Satana izao 80 taona izao mosy tokony ho vahana ho afaka amin'izany fatorana izany amin'ny andro sabata va. Ary nilaza izany izy dia nangahiahy izay rehetra nanohatra azy. Fa ny vahoaka rehetra nifaly noho ny zavatra malaza rehetra nataony. Aleluia. Tantarana vehivavy anankiray narary firy taona? 80 taona. Io aretina io dia sy mba aretina azo afenipenina. Fa rehefa mandeha ny rehetra iny dia sy maintsy hita hoe marary ary sy mahatraka ozy ny tenin'Andriamanitra. Raha zarena amin'ny fiainana sotra le hoe sy mahatraka dia azo adika amin'ny hoe sy mahazery olona. Vao mizery olona dia maninona? Vao mifankahita amin'ny mason'olona dia sy zakan'i Jesosy ny mahita olona efa sy mahazery olona tsony noho ny adiny, noho ny aretina misy eo aminy, noho ny zava-misy eo amin'ny fiainany. Dia hoy Jesosy hoeto ty amiko avy. Vao vita ny fametrahan-tanana nataon'i Jesosy dia inona ny zavatra nisy voalohany tamin'ny vehivavy io? Nitraka. Raha dikako amin'ilay teny nandokako azy teo, olona efa sy nahazery olona intsony. Fa rehefa tafahoana tamin'i Jesosy dia lasa naninona ndray? Nanomboka nahay nijery olona, nanomboka nahay nifanena amin'ny olona, nanomboka sy menatra miona amin'ny hafa, nanomboka samy teny amin'ny olona. Raha lasa nabavy sy mahatraka sony venao amin'ny olana, adonoy amin'izay indry mitraka manomboka androandry. Andao hitraka manomboka androandry. Efa manambara ny tenin'Andriamanitra vita ny adinao. Halleluja. Ary io sy hoe ho forcena hitraka fotsiny ianao, fa noho ny zava-misy eo amin'ny fiainanao dia mampitraka anao zany. Manomboka hiva io olana mampisy tondromolotra io, manomboka hiva io olana mahatonga ny olona manondromolotra anao io, sy azanona eo alohanao tsony io, sy azanona eo amin'ny fiainanao intsony io. Mety efa maro ny olona mahalala ty ranabavy ty za mino fa firy taona izy teo? Raha ny zaza teraka tamin'izy vao nanomboka narary
ny amin'ny vaninandro nanasitranana azy efa mahazo karapanondro zany hoe ny fampotona dia sisy alala ve ny aretina na ny anarany aza mety efa novana ao amin'ny raha marary lava ve ao amin'ny sy mahatraka ve tsy fantako hoe mety efa novana ve ny anaranao mety efa naheno anaranao hafahafa ve anao tany ambadika lalana sy mainsy ny lalovana ihany zany rahalahy sy mainsy ny lalovany zany ranabavy aho fa iova sara ny anaranao nisy mpiara-mianatra aminay izay a marenina dia sy ny anarany ny fiasoana azy ao am-pianarany tamin'izany firabe marenina izy efa sy mianatra tenenina an'izany satria maninona tena zay tokoa izy marenina iziko dia ozy ny olona ansoy ny anarany aloha dia aveo toizana ianina marenina dia rehefa ansona izy anao ansona dia nga izy tezitra satria izy aza manaiky raha misy anarana hafahafa ny nonana anao satria efa ato amin'ny Jesosy ianao zao amen andao hanova ny fomba fijery hanova ny fomba fiainana satria efa ato amin'ny Jesosy isika raha tena mifanena amin'ny Jesosy ianao androany dia iongotra aminao io aretina io iongotra aminao io olana io manomboka iova ny fomba fiteninao manomboka iova ny fomba fijerinao manomboka iova ny fomba fiainanao raha tena Jesosy no mifanena aminao ozy izahako tamin'ny alahady anisan'ny mahafinaritra ange ho an'ny vondrombavaka tahaka izao ataosika izao satria na ny olona mbola miaina ao anaty fahotana azy ka mazoto manatrika ny fivoriam-bavaka tahaka izao dia ho resy ny fahotany inona ny antony azavaiko tenin'Andriamanitra miteny manao hoe naiza iangonan'ny olona amin'ny anarako dia aiza Jesosy ka raha misy mpanota tonga miaraka amintsika mivory satria eo Jesosy ny toerana misy fanatrehan'i Jesosy misy fanafahana amen na za zany mino fa tsy misy olona mitondra fahotana mody eto tsy misy olona mitondra aretina mody eto tsy misy olona mitondra olana mody eto fa raha tena mino ianao dia anafaka anao Andriamanitra hamonjy anao Andriamanitra hiditra sehatra amin'ny fiainanao Andriamanitra eny fa na dia ny olona any anatin'ny tokantrano azy ka manaraka ny vondrom-bavaka ataosika eto zao dia ho iserin'Andriamanitra mikasika any andao mba hitetananao an' Jesosy fa izy manao ny asa sainao hoe misy olona sotran'Andriamanitra any ambadikany noho ny amin'ny fivorisika eto dia misy valim-bavaka raisy ny olona any ambadikany amangy ny ankohonanao ane Andriamanitra amangy ny tokantranonao ane Andriamanitra resy lahatra ara lasana bavy io Terezy io karakara isika io hitondra famonjena ho an'ny fianakavisika halleloja efa ela no nitomanao ny fianakavinao fa tonga ny fotoanan'Andriamanitra amin'izena azy mety fitiavan-javatra ny andehanany sasany dia mba izeren'ny Coliseum inona ny zavatra ho isy ao fa famonjena ho azy io fa raha ny sosina sokafako mifanetana ary rehefa hifanentana ihany ny ankohonanao ny voalohany reseho lahatra ataovy amin'ny fomba rehetra tokony azahoanao ny ankohonanao mba ninona ho tonga satria maninona tonga ny andro ny famonjena tonga ny andro ny fanavotana lera fanavotan'Andriamanitra anao zao fanavotana ny ankohonanao ity vehivavy ty rehefa tratra n'io aretina io tamin'ny fotoana maro za mino fa efa maro ny zavatra natao tsy misy olona manaiky baby aretina anatin'ny 12 taona zany fa tsy maintsy mitady ny fomba rehetra aninona hasitrana azy izy tsy misy olona te izany anatin'ny olana na anatin'ny ady 12 taona zany za mino fa efa nitady ny fomba rehetra amahanan'io izy fa Jesosy sy tara amin'ny androny fa rehefa tonga ny fotoanan'i Jesosy inona ny zava-nisy sitrana raha vehivavy firy taona ianao no nitaraina tamin'ny adinao
Firy ianao niaritra ny olana misy teo amin'ny fiainanao io. Firy ianao niaritra ny aretina izay noentinao io. Manana finoana androandry fa hiditra sehatra amin'ny fiainanao Andriamanitra. Hiditra sehatra amin'ny olana misy amin'ny fiainanao io Andriamanitra. Hiditra amin'ny adinao Andriamanitra. Izay ny adinao. Halleluja. Andrava ny olana misy eo amin'ny fiainasika Andriamanitra. Zao manko ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny Jaona 4. Tenin'Andriamanitra efa diso isika izany. Jaona 4. Ny 9:7. Tenin'Andriamanitra efa mahazatra sady efa diso isika. Ko raha ny zanaka no afaka nareo dia aninona ianareo? Mba tenenao ny zana ny tenanao. Raha ny zanaka ny manafaka dia ho afaka tokoa aho. Ataovy ampinoana avereno andry. Raha ny zanaka ny manafakay dia ho afaka tokoa aho. Avereno farandry. Jerevy kely ny eo akaikinao ary dia pahirezo amin'izany izy. Raha ny zanaka no afaka anao za mino fa ho isy olona fan'Andriamanitra eto Andriamanitra. Halleluja. Eto le zanak'Andriamanitra. Jesosy no anarany. Izy no hikasika ny aretiny marary eto. Izy no anasitrana ny aretina eto. Izy no amany olana misy ao anatin'ny tokantrano ny tsirairay avy. Sy misy tokantrano mikorotana zany ny amin'ny mpino tonga eto amin'ity toerana ity. Izay ny fikorotana tokantrano. Izay ny sy fifankatiavana. Halleluja. Hanova ny endrika ao Andriamanitra. Endrika mahafinaritra. Endrika mahamiramirana. Halleluja. Manana finoana. Ty vehivavy ty rehefa nametraka tanana taminy Jesosy dia inona ny zava-nisy? Nino izy fa io ny fanasitranana azy. Ny finoana ao anatin'ny olona ny manesika an'Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainan'ny olona. Halleluja. Maka tenin'Andriamanitra indray sika izao. Atao Marka 5. Manomboka amin'ny 9:7. Marka 5 manomboka amin'ny 9:7. Marka 5 manomboka amin'ny 9:7. Safady fa leo atomboko amin'ny 9:20. Atomboko manomboka amin'ny 9:20 zao mivaky ny teny. Ary nisy vehivavy anankiray izay efa narary 12 taona. 4 taona indray ty? 12 taona. Sady efa niaritra zavatra be tamin'ny fanaofanafody maro ka nandany ny fananany rehetra. Na ninona hoe izy nandany ny nefa sy netsitrana fa vao maika ny anarary kokoa azy. Ko rehefa nahareny amin'ny Jesosy izy dia nakeo ivoany namaky ny vahoaka ary nanendry ny lambany. Fa hoy izy na dia ny fitafiny any aza ny voatendriko dia ho sitranao. Ary niaraka tamin'izay dia ritra ny loharanon'aretiny ka sarony tao amin'ny tenany fa sitrana izy. Ary niaraka tamin'izay dia fantatry Jesosy fa nisy hery miala taminy dia niodina teo afovoan'ny vahoaka izy ka nanao hoe izy izay nanendry ny lambako izay. Fa hoy ny mpianany taminy, hitanao izao vahoaka mifanety aminao izao ka hoy ianao va iza no nanendry ahy. Ary nizerina ny didina izy ny za ny vehivavy izay efa nanao izany. Fa raiky tahotra sady dora-kovitra raha vehivavy sady fantany izay natao taminy. Ka dia nakeo aminy izy ka niakoka teo anatrehany ary nanambara tamin'ny marina rehetra. Ary hoy izy taminy, anaka, ny finoanao no nahasitrananao mandeha ihana soamasara ary sitrana amin'ny aretinao. Halleluja. Io tenin'i Jesosy farany io aloha no sindriko. Inona ny tenin'i Jesosy taminy? Ny finoanao. Inona ny nahasitrana azy? Raha lasy anabavy tonga eto, tena mbola ao anatinao ve ny finoana?
tena mbola mino ve anao fa hain'Andriamanitra miditra amin'io adinao io? Tena mbola mino ve anao fa hain'Andriamanitra miditra amin'io aretinao io? Anasitrana anao Andriamanitra, amany olana misy eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Zoro vavolombelona anankiray mikasika ny zavatra nisy tamin'ny fiainanay tapabolana lasa zahay. Andro lahady hariva rehefa avy nitory-teny zay dia saminody narary le zanako lahy kely, tsy fantatra hoe inona ny zavatra nahazo azy fa nanotika ny kibo dia nandoha, tsy mivalana fa mandoha. Dia rehefa tonga tao, inona raha nohan'ity zandry kely ity? Natao mivavaka fametrahan-tanana, ny delivrena. Raha azony jerevana amin'ny maso maha-olombelona ny devoly dia ery lavitra ery izy manao hoe tsy nenony. Tonga ny alina ray manontolo sy ninakanina le zaza fa mandoha. Tonga amin'ny maraina dia inona ihany natao? Alasineny tontolo mandoha. Jesosy eo fa hoana fa misy inona? Maha-olombelona mahazo sinitsika raha sy makany amin'ny mpisabo, tsy fahotana makany amin'ny dokotera. Tsy marina zany. Rehefa nandeha tamin'ny mpisabo anankiray teo akaikinay zay dia ozy izy misy rivotra ny kibon'ity zazy ity, reto vidiana. Ny vidiana nampinana azy talata alasineny hariva. Zafady osy, naninona ihany le zazy? Talata tontolo efa misy fanafody ene, nandoha. Talata hariva zay nanomboka ny laza tamina fianakaviana sy fantatra amin'ny mahazo an'ity zazy ity fa mandoha. Nivavaka sy misatry fa maninona ihany le zazy? Lasa ny saina, sao dia le dokotera tariny tsy nety fa tokony andeha dokotera hafa ndray. Rehefa mandeha dokotera dia maninona? Manaiky ve ny dokotera hoe efa nandeha tamin'ny dokotera namany nareo, tsy mandoha tsony nareo ato aminay fa gratuit. Misy an'izany ve? Tonga tao dia ozy ny dokotera, mety rivotra ny teneniny tary, mety tsy rivotra ndray fa zavatra ny hoan'ny vidiana ndray reto, aza nono reto. Jesosy io, sady mandeha koa ninona? Vola. Talata hariva tonga ihany ny maraina. Rehefa tonga ny maraina alarobia efa reraka le zaza. Jesosy eo fa maninona? Nisy olona ny anso anay. Voan'ny famisaviana ny zanakareo. Ary tena mafy ny zavatra nataon'olona aminy Tsy azo tonga dia hoe lasa mandeha ihany, pik. Fa sy maintsy natao inona ny feony? Zao ataovy, mampireheta afo, dia alaivy le zaza, ataovy mandingana an'le afo, andraso misy ina filazana teo lavenina, dia ny lavenina ataovy anaty rano sotrony, dia ampisotroy azy, mandoha farany io, dia sitrana, vosavo ny mahazo azy. Tompo mpanomponao efa nivavahana le zazy ity dia ohatrany sy nety sitrana. Misy feo ty tonga hoe misy mamosavy ny zanako. Lavenina hony dia atao mandingana afo hony. Ny baiboly mampianatra aza mandingana afo. Dia ho faty ve ny zanako ry tompo sa ataoko misambikina amin'le afo? Fa mpianso izay mianakavy kely, dao ivory. Andriamanitra efa niteny, indro aho tsy andao anareo. Tia nefa teny anankiray tonga. Misy mamosavony le zaza. Fanapahan-kevitra nandrasan'i Jesosy taminay. Mbola ino asa hanaraka amin'ny feony. Ny voady izay mianakavy, Tompo, na dia hiala aza ny ainy dia anao foana izay. Alleluia. Fahagagana. Rehefa vita ny fanapahan-kevitra ny vavaka foy izay Tompo, zay sy hiala, sy hanaraka ny teniny bala. Zay sy hanaraka ny feony. Marina fa ny teny zay sy tenen'le olona hoe sy mino an'io.
fa zay sy anaraka raha sy miaro ianao zay zany ny aminay fa asehoy kosa fa zay mpanomponao vita ny vavaka dia ozy le zaza vidianao n'le biscuit coco zaza 3 andro sy nihinana no ny teny hoe le biscuit coco azakazaka biscuit coco malaky nihinana n'le biscuit coco sy nety zanona dia ozy oko zay aloha fa sode sisy sode ozy fa maninona ihany sorana ny tompo tena sapako hoe nandrasan'ny tompo misy ny fanekeko sy hoe sy mihainy vavaka Andriamanitra fa mijery ny alali ny finoana ao anaty hoe atsay za rehefa tena mangotraka ny adinao mbola androso ve ianao rehefa tena mafy ny ady mbola anaiky ihany ve tsy miala aminao Jesosy sy hoe sy hitany ianao mitomany iny ranabavy sy hoe sy hitany ranomasonao rahalahy fa mijery ny finoana ao anatinao Andriamanitra nisy an'le vehivavy narary tanatin'ny 4 taona 12 taona dia hatram'izay ve dia sy ny fanena misy sy mba nisy tenin'Andriamanitra tonga ve tao dia sy mamaly misy ve Andriamanitra fa mijery ny finoan'Andriamanitra inona ny zavatra nisy tamin'ity ranabavy ity raha vao mahakasika ny lambany fotsiny androany dia aninona ho sitrana Jesosy sy hoe mila voatsiary hoe neniny za sy ametra tanana amin'iny neniny za sy heniny tenin'iny fa velao izy hikaroka ny zorodambako dia any ny fanasitranana ho azy za sy zay ka mijery finoana Andriamanitra ho maro ny ahita fahagagana amin'ny trezio satria ny etaetanao hoe fa hitan'Andriamanitra sady ary androany zao azy resy lahatra aho misy olona eto voan'ny famisaviana sitrana ianao sy ny hery mpamosavy mafy fa ny finoanao no nalefaka fa rehefa miakatra ny finoanao asehonao eo anatsen'Andriamanitra fa tena pino ianao amany olana misy amin'ny fiainanao Andriamanitra tamin'le tantara ny vakiko tany am-boalohany tamin'ny Luka 3:20 nisy olona na ny teny an' Jesosy hoe fa ngasy mety raha amin'ny andro sotra nanaovana fanafahana fa maninona natao amin'ny andro sabata inona moa ny sariny io misy olona nge ihany faly amin'ny fahavoazanao misy olona ny faly amin'ny hitondranao olana hitondranao aretiny fa izao ahita ny fanasitranana anao izy ahita ny valim-bavaka ho azonao izy ahita ny fitahiana atao amin'ny fiainanao izy Aleluia andao tetanana mafy ho an'i Jesosy isika Aleluia fotoana ampandresen'i Jesosy asika zao raha lasana bavy sy afaka nijanona amin'ny olana io ianao sy afaka nijanona amin'io aretina io ianao sy ho voatazony fahavalo amin'io adinao io ianao amen Aleluia manana fotoana fohy mosika zao hanavozana fifanekena eo anatrehan'Andriamanitra aninona hoe hanavao fifanekena eo anatrehan'Andriamanitra ny teninao no ndrasan'ny tompo hoe resy lahatra tamin'ny aretina nazo an'le zanako rehefa nivory zay mianakavokely ka nanaiky nanambara tamin'i Jesosy hoe hatramin'ny farany tery tompo na hiatra manaina azy ty rehefa sy hita ianao dia velao zay amin'izao fanekena finoana zay ny nandrasan'Andriamanitra dia sitrana ny marary rehefa tena miteny amin'ny vavanao ianao androany fa sy hiala amin'i Jesosy mandrakizay dia ho sitrana io aretinao eo rehefa tena manaiky amin'ny vavanao ianao androany fa ianao dia an' Jesosy mandrakizay hiva io olana misy eo amin'ny fiainanao io ary sy misy olona hitondra olana mody eto Aleluia fa izao kosa ny fanekena ataosika eo anatrehan'Andriamanitra iansoanso sika aninona hoe tsika sy anao vavaky ny olona sy mino isika satria androany ny alahady mialohan'ny trezio hoisy olona maro asaina andry misy olona sy ato amin'ity fiangonana ity akory ho tonga andry Aleluia nefa maro amin'ireo ahita fahagagana ka ianao zay ato ve ny sy ahita andao alaina androany ny anjara asika
resy lahatra amin'izany ve ianao amin'ny alalan'ny vavaka ataonao androany dia ahita fahagagana ianao, ahita vahaolana ianao, ahita fahasarana ianao. Ho tenenitsika hoe anatrehan'Andriamanitra ampio aho sorona retiny vahao ny olana fa ao anatin'ny vavaka izay ataosika dia hiasa Andriamanitra. Akipio mason'ny nofinao amin'izao fotoana izao ndao anakipy mason'ny nofotsika dia anao an'izany vavaka izany eo anatrehan'Andriamanitra fa hiasa mahery amin'ny fiainanao izy. Samy mivavaka ary amin'izao fotoana izao. Aza tao vavaky ny olona malefadefaka na malemy fa ndao tena anao vavaky ny olona mino. Inona ny olana misy, inona ny ady atrehany, inona ny aretina mety mbola sy mety sitrany, eto le Andriamanitra ivavahanao. Samy mivavaka. Raha eo anao ny fiainanay. Tompo mahita ny finoana ato anatinay ianao. Manantena anao zay Jesosy. Manantena ny fiasanao zay Jesosy. Manantena ny famindraponao zay Jesosy. Sy miova ianao Andriamanitra. Zereo ny finoanay, zereo ny fanantenana ianao, zereo ny fanimpona ianao. Anao fahagagana eto amin'ity toerana ity indray ianao androandry. Anasitrana ny marary ianao androandry. Amany olana manana olana indray ianao androandry. Zay revo ny ady ny orana bavy io Jesosy malalo. Zay revo ny ady ny tirala ty Jesosy. Sy miova ianao. Ny marary antaonany maro nositranonao tanatin'ny ray mpimaso. Ny manana olana tanatin'ny taona maro novahanao tanatin'ny ray mpimaso. Aleluia. Samy mivavaka ihany. Ray masina o izay rehetra manantona anao ka mitady anao dia sy ho ataonao tsinotsino. Mihay ny vavaka anay tokoa ianao Andriamanitra. Matoky hafa ity fotoanan'io ity, fotoanan'ny fanravana sakany, fotoana famahana olana. Tompo, zay reo amin'ny maso feno antsa sy feno famindrapony olonao. Izay rehetra manaraka amin'ny fandaharana ka mino resy lahatra anasisana ianao, amaolana ianao. Zay rehetra tonga eto amin'ity toerana ity ka mino resy lahatra esory amin'ny aretina va ny olana. Tompo malala ho sy miova ianao. Hainao ny nanasitrana tany aloha, mbola hainao zany mandraka ankehitrindry. Tira sehatra amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Tira sehatra amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Manomboka hoe tao anatrehan'i Jesosy ny adinao. Manomboka ento anatrehan'i Jesosy ny olana misy eo amin'ny fiainanao. Eto izy. Okizay ny adinao. Okizay io olana misy eo amin'ny fiainanao io. Okizay io aretina io. Manana finoana. Hiditra sehatra amin'ny fiainanao Andriamanitra. Aleluia. Andriamanitra be famindrapo sy miantra ianao. Andriamanitra mpanasitrana ianao. Andriamanitra mpamahaolana ianao. Sy misy miafina aminao ny adiny olona manantona anao. Sy misy miafina aminao ny aretiny olona manantona anao. Tompo ao fotoana izao. Okizay ny adinay. Okizay ny aretina. Okizay ny olana. Midirany sehatra amin'ny fiainany tsirairay avy. Mino Andriamanitra. Ampandresy anay ianao. Mino Andriamanitra. Amany olana misy eo amin'ny fiainanay ianao. Misy mahery eto amin'ity toerana ity. Kasitraka fanay masina. Makasitraka fanay masina. Makasitraka fanay masina. Aleluia, aleluia, aleluia. Ndao sika angina amin'izao fotoana izao ho anao zay manana olana tamin'ity herinandro ty ianao tena nandrasa-dranomaso mihitsy noho ny olana nisy eo amin'ny fiainanao. Apetrao amin'ny fonao ny tananao. Manana finoana fa eto Andriamanitra. Ho anao zay marary kosa tonga eto amin'ity toerana ity sapanao mbola misy aretina sy mety sitrana mihitsy. Fotoanan'Andriamanitra androandry. Anasitrana anao izy.
kasio amin'ny tananao ny aretinao eto ny herin'Andriamanitra izy no anao ny opération izy no anasitrany vavaka ho anao raha eo no entinao eto amin'ity toerana ity antondranyzany teny zany ianao no nampiteniny vavako fa vita ny adiny reto olona ireto tompo marina miteninao ianao no nampilaza izany teny zany midira sehatra amin'ny olana misy amin'ny fiainany tsirairay avy sy miafina aminao ny olona tonga eto mino izy ny amin'ny vahaolana zay nampitondranao sy misy olana mahazanona eo anoloany vita ny adiny mpandresy izy satria ianao no miaraka aminy Jesosy eo ka sio ny loharano ny aretiny na ny amin'ny tenany na ny amin'ny ankohonany iasa mahery amin'ny fiainany ianao tena ho rava tokoa ny sakany resiny ny sakany fifaliana fahasoavana fahasambarana no entina imamarana ny taona 324 ity voninahitra ho anao Andriamanitra ndao ahofaofao ny tananao dia mivavaha misaotra an'Andriamanitra ny amin'izay rehefa nataony izy zay rehetra mbola ho ataony samy mivavaka Andriamanitro makasitraka sy mame voninahitra anao zahay fa Andriamanitra tsara aminay ianao ary mpanao tsara efa niraisinao an-tanana ty fiangonana ity ka hitondranay ho amin'ny fahasoavana lehibe mihoatra no zay noetreritinay sy no heverinay ianao ho ataonao tokoa izany Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy amen. Alleluia alleluia. Andao tsika anao hira anankiray eo am-pitsakana aloha tena hoe ifaliana sy ravona tena hiderana azy amin'ny fotsika matoly ndao azy. Tiafatanana mafy ho an'Andriamanitra voninahitra irero azy ndao tsika hideran'i Jesosy tsaroa fa manan'Andriamanitra mahery tsika Lazare. Azove softo ma vida, ma reso fianazite. Azove softo lelai, ma vunzo fanai. Ize un panzak, tumpuni lake. Ize rasenda mandal, uru favar. Agora que nessa má foi lelama ye. Tumpuni ize mandal. Lelama laza, tumpuni lake, panzakana. Leila mae, tukunie, izimana. Leila malaja, tukunilake, panzakana. Não se ganhar na cabeça que é o voninahitra Andriamanitra. Softo lelai, mandalo amin'ny tanane. Azove softo lelai, malaza mifakakane. Ize mpanjaka, tompony lake. Ize rasenda mandalo, uru favar. Essa é uma fama e ele é de Leila malaza, tukuni lake, panzakana. Leila mae, tukuni izimana. Leila malaza, tukuni lake, panzakana. A não esqueçam ela que tem a cadeira nas pessoas.
manakizay de asiaza wanawe lela maele tumpuni e kisimana lela malaza tumpuni lake pantakana lela maele tumpuni e kisimana lela malaza tumpuni lake pantakana hewa zigaderanze sosi wanawe yerisiaza manakiza yerasiaza wanawe tanzi sosia lela mayele tukunie yisimana lela malaza tukunilaki pantakana lela mayele tukunie yisimana lela malaza tukunilaki pantakana sositsika menantompo re riano voninahitra samiary makantoerantsika sika tompoko dia melohany rosontsika amin'ny fanatazana ny fanatitra zay ho ataontsika eto androany a dia andeontsika anokana fotoana hivavaka ho an'ilay fotoan-dehibe zay ho tanterantsika eny amin'ny collision tsika tsy afaka iantehitra amin'ireny afisy napetrakantsika reny na iantehitra amin'ireny flyer sy ny zaraintsika na iantehitra amin'ireny fanentanana na amin'ny facebook na amin'ny radio na amin'ny télé andraikitra tokony ataontsika ireny fa ny tena lehibe indrindra isika miankina amin'ny tompo isika metehitra amin'ny tompo ary amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra no hitomantsika ny olona ho avy eny amin'ny collision amen dia hivavaka isika mivavao ahy ianareo satria raisiko hoe andro ray lehibe toazaty ho andro io amin'ny ho andro io dia hiasa Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny zay hotoriako sy ny vavaka zay ataoko dia arabaky teny na izany izy atongeny raha ohatra ka tsy afaka izy taty am-piangonana tsy afaka izy tany amin'ny toerana maro samihafa nisy azy tany amin'ny ho andro io mba tena ho afan'Andriamanitra izy amen na dia mila vavaka vany aminareo ihany koa zany aho ka andeo tonga dia andohalika vavaka ho amin'izay a tsika rehetra ary ho anatin'ilay vavaka tonga dia fa esory hialy any amin'ny fototrany lay fanaratsy manao sakana ny olona tsy ho avy ary tonony fa amin'ny ho andro io dia isy herin'Andriamanitra hanafaka ny olona zay ho avy ao samia mandoalika vavaka arak'izay a tsika rehetra vavaka daholo hatramin'ny ankizy vavaka daholo tsika rehetra samia vavaka arak'izay a tsika tompoko tena seho mihitsy lay etaetanao firaisan-tsaina ity fiombonana ity miaraka mivavaka isika ho an'io fotoan-dehibe io
vavaka fandravana sakana nohony fahavalo ambe folo taona na ara-panjakana ny fiangonana Rify eto Madagasikara izao dia faly manasanao izay fotoan-dehibe ho totosainao amin'ny collegium de Madagasikara ny fatelo ambe folo volana aogositra taona 13 ho avy izao manomboka amin'ny 5 ora maraina tsy diso hitondra ny afatr'Andriamanitra sy hitarika mivavaka amin'izany ny paster Andriana Evravelona Adolphe sy ireo mpikambana amin'ny filakevim-pitantanana izy vavaka manokana ao mananolana sy marary aro herin'Andriamanitra isika amin'ny fotoan-dehibe ho tanterana eny amin'ny collegium vavaka fandravana sakana nohony fahavalo ambe folo taona na ara-panjakana ny fiangonana Rify eto Madagasikara izao dia faly manasanao izay fotoan-dehibe ho totosainao amin'ny collegium de Madagasikara ny fatelo ambe folo volana aogositra taona 13 ho avy izao manomboka amin'ny 5 ora maraina tsy diso hitondra ny afatr'Andriamanitra sy hitarika mivavaka amin'izany ny amin'ny vavaka fandravana fanafana ny olona amin'ny hoandrio fahavalo ambe folo mila fanohanana avy aminareo aho Rify eto Madagasikara izao dia faly manasanao vavaka ho ay ianareo fotoan-dehibe ho totosainao vavaka ho an'ny mpino rehetra ianareo ny fatelo ambe folo volana ary mivavaka ho an'ireny olona izay fa miatantsika mba ho avy reny ianareo hitondra ny afatr'Andriamanitra sy hitarika mivavaka amin'izany ny paster Andriana Evravelona Adolphe sy ireo mpikambana avy hatrany dia roa le devoly izy vavaka roa le mpanao sakana mananolana sy ny marary avy hatrany dia roa le devoly roa le mpanao sakana vavaka fandravana sakana nohony fahavalo ambe folo taona na ara-panjakana ny fiangonana Rify eto Madagasikara izao dia faly manasanao izay fotoan-dehibe ho totosainao amin'ny collegium de Madagasikara ny fatelo ambe folo volana aogositra taona 13 ho avy izao avy hatrany dia roa le devoly roa le mpanao sakana hitondra ny afatr'Andriamanitra sy hitarika mivavaka amin'izany ny paster Andriana Evravelona Adolphe sy ireo mpikambana amin'ny filakevim-pitantanana izy vavaka manokana ao amin'ny mananolana sy ny marary aro an'ny firenena tongava soto vavaka fandravana efa nomenantsika fahefana andresiny hery rehetra taona na ara-panjakana anana ny fahavalo eto Madagasikara izao dia anana ny devoly fotoan-dehibe efa nomenantsika fahefana collegium de ka oka hetsika arak'izany a tsika rehetra tonga eto 13 ho avy izao manomboka amin'ny 5 ora maraina tsy diso hitondra ny afatr'Andriamanitra sy hitarika mivavaka amin'izany ny paster Andriana Evravelona Adolphe sy ireo mpikambana amin'ny filakevim-pitantanana izy vavaka manokana ao amin'ny mananolana sy ny marary aro an'ny firenena tongava soto vavaka fandravana sakana nohony fahavalo ambe folo taona na ara-panjakana ny fiangonana Rify eto Madagasikara izao dia faly manasanao izay fotoan-dehibe ho totosainao amin'ny collegium de Madagasikara ny fatelo ambe folo volana aogositra taona 13 ho avy izao manomboka amin'ny 5 ora maraina tsy diso hitondra ny afatr'Andriamanitra sy hitarika mivavaka amin'izany ny paster Andriana Evravelona Adolphe sy ireo mpikambana amin'ny filakevim-pitantanana izy vavaka manokana ao amin'ny mananolana sy ny marary aro an'ny firenena tongava soto vavaka fandravana sakana nohony fahavalo ambe folo taona na ara-panjakana ny fiangonana Rify eto Madagasikara ny vavaka ataonao dia anakely izay fotoan-dehibe vavaka misy hery fahefana collegium de Madagasikara entina mandrava sakana volana aogositra taona 13 vavaka ataonao dia vavaka manakely manomboka amin'ny 5 anapia manoloana ny ady ho atrena amin'ny fotoan-dehibe io amin'ny anara Jesosy ny toriteny zay ao ataoko dia entina reo amam-bavaka ho toriteny misy hery sy fahefana tena mandravarava sakana ny vavaka zay ataoko dia vavaka ataonareo mba toka zany vavaka zany anakeran-drava sakana ary amin'ny anara Jesosy tsy misy olona na dia anankiray azy tonga ao ka mbola ananany mpanao sakana fahefana fa ho tapatapaka ny gadra ny devoly ho ravarava ny sakana rehetra isy fitahin'Andriamanitra be ho an'ny olona reny ho avy ao amin'ny io alahady io samy mivavaka araka zany isika mananolana sy ny marary aro an'ny firenena tongava soto vavaka fandravana sakana nohony fahavalo ambe folo taona samy mivavaka araka zany isika tompo eto Madagasikara izao dia faly manasanao izay fotoan-dehibe ho totosainao amin'ny collegium de vavaka fandravana sakana
fahavalo ambe folo taona na ara-panjakana ny fiangonana Rify eto Madagasikara izao dia faly manasanao izay. Fotoan-dehibe ho totosainao amin'ny Collegium de Madagascar ny fahatelo ambe folo volana aogositra taona 2024 ho avy izao manomboka amin'ny 6 ora maraina tsy diso. Hitondra ny afats'Andriamanitra sy hitarika mivavaka amin'izany ny pasteur Andriana Efravelona Adolphe sy ireo mpikambana amin'ny filakevim-pitantanana. Izy vavaka manokana ao mananolana sy ny marary aro an'ny firenena. Tongava sotopo vavaka fandravana sakana. Fahavalo ambe folo taona na ara-panjakana ny fiangonana Rify eto Madagasikara izao dia faly manasanao izay. Fotoan-dehibe ho totosainao amin'ny Collegium de Madagascar ny fahatelo ambe folo volana aogositra taona 2024 ho avy izao manomboka amin'ny 6 ora maraina tsy diso. Hitondra ny afats'Andriamanitra sy hitarika mivavaka amin'izany ny pasteur Andriana Efravelona Adolphe sy ireo mpikambana amin'ny filakevim-pitantanana. Atramini maraina nuni atsukwana mangetayetanau sanifanayikum andiyamanitu Andiyamanitu miyatswanawa teyanamina irikwanertupu iwewanilana ipantsini sanandro Naita Andiyamanitu Andiyamanitu miyatswanawa teyanamina. Samiary makatorantsika isika. Dia raha tsika ho zava-dehibe ny fotoana nafantsika nanao vavaka teo dia toisantsika izy manomboka alatsinainy ho anareo izay efa mananjara manao vavaka alatsinainy talata alarobia alakamisy zoma sabotsy ary rehefa mivavaka ianao dia manana finoana fa miaino Andriamanitra ary mamaly vavaka engeny ka amin'ny alala vavaka ataonao tena isy fitahina tokoa isy fombiazana amin'ny ho andro lehibe io. Ndo mleteka ao antompo isika. Halleluja. Amin'izao fotoana izao tsika dia androso hitondra ny fanatitra. Omeo izay sahinao mena ho an'Andriamanitra. Hoentiny ampahafolo-karena ary tanterao amin'ny fonao manontolo zany. Dia rehefa avy eo tatasantsika ny toerana fanatitra mazatra. Dia azonareo alefa any ankoa ny rakidebenareo raha ohatra ka tsy mbola nahifa izany ianao tamin'ny maraina. Fa ho anareo izay hitondra ilay fanohanana manokana an'ilay fanamboarantsika ny trano fidiovana dia omenareo ahy etsy any tompoko. Ndahoary hiterany tomposika rehetra. Ah
raha voadidina amin'ny anaran'i Jesosy. Voky izy raha voadidina amin'ny anaran'i Jesosy. Maheno anaran'i Jesosy. Maheno anaran'i Jesosy. Maheno anaran'i Jesosy. Samy mihira daholo tsika rehetra e. Tsy mijery pira ianao, tsy mijery spectacle ianao, fa tonga etsika manompo ny tompo. Andao atao tsy pitsakana zany rehetra hidry zany azy. Samy mihira ho an'Andriamanitra mijery azy. Sitrana ny olo maro no ny anaran'i Jesosy. Maheno anaran'i Jesosy. Sitrana ny olo maro no ny anaran'i Jesosy. Maheno anaran'i Jesosy. Voafonjy izao sy anao no ny anaran'i Jesosy. Maheno anaran'i Jesosy. Voafonjy izao sy anao no ny anaran'i Jesosy. Samy mihira, samy mitsikitsiky ihany koa. Manefa mahery ny anaran'i Jesosy. Mpanjakanao izy. Epa, epa. Mahery ny anaran'i Jesosy. Mahery ny anaran'i Jesosy. Mahery ny anaran'i Jesosy. Raha tiaka mafibe tompoko. Zay miara maka toerantsika rehetra. Alleluia. Dia momba ny coliseum ihany a, ty randro ty a tena hiasa mafy be mihitsy isika. Andraikitra napetrakaandriamanitra amintsika izany. Tena anao hetsika isika hitona olona, resaka manolona. Tomintsika ny olona mba ho avy any amin'ny coliseum. Amen na. Zao no mampahery ahy eno tsara nge ty fidorana vavolombelona ataoko aminareo ity e. Rehefa nandreny filazana ny olona tamin'ny lalan'ireny Facebook, ny CCSB reny, dia avy mipetraka ilay afisy, zaraina lay flyers, dia avy hatrany tonga dia vonina be mihitsy ny akamaroan'ny olona. Hoe tena ho avy eny aho. Reo mpanaraka ny fandarana amin'ny alalan'ny radio moa, zay ataoko, dia amin'ny akabeny tsy jany eny atokantranony fa ho avy hamonjy ny fotoana io. Amen. Amen. Any amin'ny toerana sasany ihany dia marobe ireo olona zay soratra anarana nandofre
hiaraka amin'ny pasteratsika sy fiangonatsika nefa hoe olona ivelan'ny fiangonana zareo fa resy lahatra amonjy ny fotoan-dehibe io. Alleloia, alleloia. Ny fandrenesako azany fa mahay matoka teram-panahy hoe mbola ivavaka, mbola ivavaka, mbola ivavaka, ary anareo tomboko tena ivavaka mba tsy voasakany devoly re olona mangetahita no avy. Ary asa be ankotsika amin'ny herinandro ity ka zay rehetra olona resantsika mikasany amin'ny fotoana io dia ho kasiany herin'Andriamanitra ka hanapa-kevitra hoe andeha ihany koa zahay. Zay vava misokatra zay hoe andeha zay mihitsy zany mietika mambavaka mba tsy voasakany devoly hoe ny anao vava ihany fa ianao ka lasa zany fa raha vao niteny izy dia ny herin'Andriamanitra no hitondra azy ho avy hamonjy ny fotoan-dehibe io. Dao hiteka mafy ho an'Andriamanitra isika rehetra. Alleloia. Mbola nao hira anankiray ampifaliana isika melo tena marana ny fotoana dia ndao tsakatsika anao zay hiry zay. iravoravo amin'ny alalan'ny tira fiderana faranty tsika zay loko hoe mino ianao fa mahavita azy ny tomponao sa tsy zany ve? Amafisona manao manodidina anao dia lazao hoe mahavita azy Jesosy. Raha masakana lasaritsika. Jesosy koma vitase Santi anao manahirana Jesosy koma vitase Lemisi anao manahirana Jesosy koma vitase Lemisi anao manahirana Jesosy koma vitase koma vitase Lelai malaza Jesosy kukulanare Lelai malaza Jesosy kukulanare Lelai malaza Jesosy kukulanare Lelai malaza Jesosy kukulanare Yonsana kanje macha sambi bravo Jesosy koma vitase Azakivi baba Azakivi nene Jesosy koma vitase Azakivi baba Azakivi nene Jesosy koma vitase Azakivi baba Azakivi nene Jesosy koma vitase Lelai malaza Jesosy kukulanare Lelai malaza Jesosy kukulanare Lelai malaza Jesosy kukulanare Lelai malaza Jesosy kukulanare
Elai malaza Jesosy tompolainare Elai mahery Elai malaza Jesosy tompolainare Elai mahery Elai malaza Jesosy tompolainare Asiona kuraka miaraka mitega mahafahan Jesosy faran'olona ray sisany tehaka inoko teo ivavaka tsika tompoko tsy mitsatra ny misaotra anao zahay fa vita somatsara ny fotoam-pivavahana zay nitondranao anay tamin'ity fotoana androany ety misaotra ihany koa ny amin'ny valimbavaka zay fa nomenao anay kasiny fiainanay a tsy voasaka satana izahay fa ho tonga daholo eny amin'ny kolizeo matsonjo be ary andray fanafana eny ny fiangonanao halleloia reo olona zay nasainay no nahita afisy nomenay flyers nandre fanetanana tamin'ny alalan'ny youtube tamin'ny alalan'ny radio tamin'ny alalan'ny télé amin'ny anara Jesosy tsotafandry renonireny mino zahay fa efa nampidirinao ao anaty lisitiny olo vonjeny renonireny ary zay tonga ao vonjena ny fanahany ho ateraka indray izy afaka mikadra ny devoly izy misaotra tompo itombo isan'olomonjena itombo isan'olomonjena amin'ny anara Jesosy amen dia samitanin'Andriamantsika dia vavaka fandravana sakana noho ny fahavalo amby folo taona na ara-panjakana ny fiangonana Rify eto Madagasikara izao dia faly manasanao izahay fotoan-dehibe ho totosainao amin'ny collégium de Madagascar ny fahatelo amby folo volana aogosta taona 2024 ho avy izao manomboka amin'ny 7 ora maraina tsy diso hitondra ny afatr'Andriamanitra sy tarika mivavaka amin'izany ny paster Andriana Evravelona Adolphe sy ireo mpikambana amin'ny filakevim-pitantanana izy vavaka manokana mananolana sy ny marary aro an'ny firenena tongava soa tompo